Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry havako rehetra. Ny gadon'androany alarobia fa 27 ny volana novambra 2024, ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, mamarana tanteraka ny fifidianana ho filoham-pirenena fiodinana voalohany. Mitarika amin'izany vokatra izany ny kandida roa izay handray anjara amin'ny fiodinana faharoa dia Andriamatoa Andrinirina Rajoelina amin'ny taha 7.30.230 sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny taha 5.30.530. Na dia miavosa toy ny tendrombohitra aza ny tsikera rehetra natao mikasika ny fanatanterahana ny fiodinana voalohany iny, dia mijanona ho republikanina sy fair play isika, ary mpiandany ihany koa amin'ny fihavanana sy ny filaminana, koa dia manaiky ny didy izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, satria io didy io dia tsy azo ivalozana. Mifarana eto izany ny fandraisan'ny antoko PSD anjara mivantana amin'ny ity fifidianana filoham-pirenena ity. Ka ny voalohany teny dia ny fisaorana ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka izay nandray anjara tamin'ny latsabato, ary tsindriana manokana ireo olona miisa 2,704 izay nametraka fahatokisana sy ny safidy ny handatsabato ho an'ny antoko PSD. Tsara dia tsara ny fahitanay an'io vokatra io, satria ny antoko PSD teto amin'ny tantaran'i Madagasikara dia nivonoana fa tsy maty, ary vao tsy ela akory no velona miriaria indray. Betsaka ny antoko nampiasa vola be, misy aza vola tsy toko tsy foroana, mbola tsy faheno hatramin'izay tamin'ny tantaran'ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ny antoko PSD tsy mba nahazo famatsiam-bola, fa ny heriny manokana ny fanampian'ireo namana sy ireo mpikambana malala-tanana izay ankasitranay manokana itona no nentina niatrika ny fifidianana. Nohon' izany dia misy lanjany lehibe sarobidy ireo vato 2,704 ireo. Masy mandidy amin'ny antoko ka ho kolokoloina, satria vokatry ny faharesen-dahatra amin'ny foto-kevitra fa tsy mba hoe nokaramaina na novidiana akory. Tsy adino ireo olona marobe izay niverezin-jo noho ny tsy fahatomombana ny lisam-pifidianana. Ankasitrahana ihany koa izy ireo, ary entanina mba tsy hamono ny afon'ny fitiavan-tanindrazana izay mbola miredareda ao anatindry zareo, ary hitaky hatrany ny fahamarinana hanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy rehetra. Isaorana manokana ireo rehetra tsara sitrapo nanolo-tena nanangana ny antoko PSD, na ireo efa teo hatramin'izay, na ireo vao natsangana tamin'ireo toerana tsy mbola nahitana azy teo aloha, ka nahatonga ny antoko ho lasa fianakaviana lehibe misandrahaka amin'ny faritra 12 sy amin'ny distrika 700. Reharehan'ny antoko ny fananana mpitarika mahafatra-po toanareo, manantena anareo ny firenena mba hanohy hatrany ny asa izay efa natomboka. Tsy azo adinoina ireo namana rehetra ao amin'ny tambazotra antserasera sy ny tambazotra sosialy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampahafantarana ny kandida Eliana Bezaza sy ny fizotra ny fampielezan-kevitra rehetra. Ao no namolavola ny publication, ao no nanao ny partage, ao no nanao ny commentaire. Ny asanareo no anisany nahazahoana ny vokatra, koa dia maneho fankasitrahana sy fankatelemana tompoko. Tsy hiverin-dalana intsony ny antoko PSD na atoritory mananaretina,
io vokatra io dia manosika atsika hanohy ny asa io asa masina ho fanavotana ny firenena koa hamafisina ny asa fampiroboroboana ny antoko mba ho maropototra sy atanjaka eto amin'ny firenena. Hanao izay azo atao rehetra isika mba ampiarana ny vinantsika ary isika dia ho arofanina hitandro ny soatoavina malagasy, hiaro ny lalàna sy ny tombotsoan'ny malagasy tsy ankanavaka. Ho sanatriany izay hoe atao masomena amin'izany, na iza hinia hanimbazimba an'izany tombotsoan'ny besin'ny maro izany. Tsy hijanona hitaky ny rariny sy ny hitsiny isika ary ady amin'ny kolikoly hatramin'ny farany mba hahatongavan'ny tanindrazantsika amin'ny tanjona irina dia ny fampandrosoana azo tsapaitanana ho an'ny firenena ary mipaka amin'ny isam-batan'olona. Eto am-pamaranana dia miarahaba ireo kandida roa hifaninana amin'ny fiodinana faharoa izahay. Izahay dia hijoro hanaraka sy hampiatra ny rariny sy ny hitsiny amin'ny fiodinana faharoa, na dia tsy mandray anjara mivantana aza satria ity firenena ity dia raha manana. Koa vonina hatrany izahay hiaro ny fifidianana marina, mangarahara sy lavitry ny hosoka ary hoeken'ny rehetra araka izay azo atao. Ny tompo ane hitahy antsika mianakavy koa hiadana sy ho finaritra i Madagasikara sy ny Malagasy. Eliana Bezaza, sekretera nasional ny antoko PSD. Mandra-pionatoko.